kompani radio ajany manolotra ho anao anio sedra-piainana dia peniny rakotiny aina rotsy ty ireo anome aina ny tantara Yanitra, Tina, Vontso, Nadia, Justin, Erlala ary Riri. nandray feo sy nanatotosa Erlala. Eto ary ty adresy ty Vila Setra ety koa moa tsy mba misy olona mba azo anotaniana mihitsiko nefa raha izy anotaniana koa aza dia iza namaly aho amin'izao poziko izao nefa dia reto tanàna reto aza ohatrany mampatahotra ny hiditra ao tena olona zava-nampiatrano izany Irlandy nefa mba ho aiza nefa tsy maintsy manao an'izao raha ohatra ka mba teo tafita amin'ny fiainanako raha mbola dia man'izao tata sy neniko izay dia tsy ohatr'izao mihitsy ny fiainako tena nilozako tata sy neny ohatra varina nandefa fisainana lavitra teto marina tsy hitako hatramy nandalovany tovovavy ny teo akory tena nandalo teto alohako teto izy aleo rangahy nanontaniana dia ahoana nefa raha tsy mety mamaly leo andramany hoe tsy mamaly ve izy tsy tadevitra hafa indray ho enjehako kely azafady nge ianao azafady indrindra re vetivety fotsiny za ve zany ye tena ndry mihitsiny azafady sao dia mba fantatro ty adresy ty ahoe jereko ty ay ato aminay io ka ye ao aminareo so ihany zany afa mifanena taminaka ye fa inona aloha no hitadiavana ny olona aminay za kily hoe hiasa taminareo mandray mpiasa trano moa nareo ay ye ianao zany ny olona hiasa ao aminay zany nefa ny tenentrareo za le izy ka nda oary sika ho ny atrano amin'izay fa za koa be dia raha voatariko be misotra andrekako zana tsarana trano tokotany voaravaka voninkazo maro loko isan-karazany ary tena tia voninkazo be koa zany le mademoiselle Lina ny trano tena tsara tare tena tsy gasy andalitra mihitsy tena izay mihitsy fahitako azy tsy napoziko hoe hiasa mitondrano tondray aratsy sao ka vokatry ny tsy fananana daholo zany renona ary mahavariana ny tovovavy io jereo ty izy raha tsy mitoditodika be mijery mekaviko mijery mekavananako tena variana be ny ianao zany ahoana ho ianao hitanao fa variana be ianao na nyteniko azy tsy renao akory tena mialatsiny akia variana be zany andinika ny tranonareo tena tsara kio zany sambatra be nareo tsy misy zavatra mahaory jerenko vonikazonareo ianao tena tia voninkazo be mihitsy raha mba fantatro amikoa tsy mahazanao efa nandalo teo daholo reo fahoriana sy fijaly fa toa tsy mataitra itsonjany fantrana sy tsy fisiny fizao mbola etiany mijoro atrany satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izao na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy ameliay mandrosika atilynala ny tandrony andrekako zany tsy fanako anatiny
mba endasy vetivety eo fotsiny aho fa miantso amin'ny madama any ambony. Ie, efa andrasaketenao ary. Inona ndray ary zao no lazay mento raha vao mahita. Io manandray izany rery rova ndray ny teny mara. Tena mitokitoka be izany foko izany ke. Arakaraka ny anatonako ny efitrano misy azy no mampitokitoka be ny foko. Ampony Andriamanitra. Nento, izy zao. Za ihany ray nentoa, rofa. Kiala tsisy sainy ty. Fa tena ve tsy tenenina foana fa tsy avelongerenina amin'izao oro zao e. Ha? Mbola manao ihany? Zany nento fa inona? Lasa ianao rova mandeha ihany fa sao dia anaparako ny atezerako eo vao gaga. Ka misy olona mitady anao ny or nento e. Dia zay ny karako ny atsokanao aty. Izy zany? Le olona hiasa atao amintsika iny. Ay, atsoyaka ty izy ary. Eny tompoko. Mafy ndao amin'izay onky fa tadiaviny ria. Ay, any ambony ve? Ie, miakatra aty tsika roa dia izay varavarana voalohany eo no hidirandry. Ay, fa nga zany ianao tsy araka amiko any? Ho avy any any aho e, ho avy any any. Ay, aizany antsarana tohatry. Tsy ohatra ny anay ambanivohitra mihitsy. Mahafinaritra tsara mahafinaritra. Langalanga aloha fa izay avanitra tamin'ny taon'ny trano tsara tany bebony. Tsy eto ilay varavarana voalohany. Andondona za hiditra avy hatrany. Miaraka-totona. Mandroso. Salama tompoko. Ianao le hiasa atao aminay? Eny tompoko. Eny ary. Ny karamanao moa efa inainao iny fa ny asa ataonao isan'andro anontany hoan'ny rova daholo. Tendana amin'izay mandeha fa tsisy hanavan-javatra. Na ino kidona, na ino kiaty, zaho moritraka. Na isesisesy amin'ny azany aty, zaho efa zatra. Meu fune filho, se um fatixo, fahiretareta. O puro foi zany, vizao de mpanompo, efa vita sedra. Efa vita sedra. Fa ahoana ny mahatonga anao hiteny an'izany? Zao rehefa mivitana mbola tsy hitako ihany izay olona miseranao amin'izareo. Ho amin'ny fito ary zaoko. Reny nga tonga eo raha tsy amin'ny 6 alina e. Ie. Ahoana kosa izany? Fa ngary zareo izany miasa? Le zanalahy matoa mitovy taona amiko fa ilay faravaviny zandriko roa taona. Fa ny olana amin'izy ireo fotsiny dia ampitain'ireo ray aman-dren'ireo loatra izy. Nefa tsy fantatry ny ankamaroany ray aman-dreny fa famitehana ankizy matetika ny fampietana azy ireny diso tafahoatra. Fa hono akirova. Ianao tsy fantatro koa nefa dia indrindra ilay eto ambany masika eto foana isan'andro tsy anontaniako nefa dia olona tsy hita rindray ny anontaniako ny aloha. Azafady tokoa kia. Za no rova ny anarako a. Zanaka ny anabavin'ny dadatoa saingy efa maty daholo izy mivady. Dia izay no antony tsy maintsy hipetrahako ato. Tsy manam-pitiny satria kambody kia. Ndry tena mampalahelo be kay ny fiainan'ndry. Na dia atao hoe mitovy asika samy kambody. Fa ianao mbola zaza dia nilozany. Soa ihany fa mbola manana fianakaviana ianao afaka mbola manome fitiavana anao. Raha mba fantatrao mantsy. Rova, fa inona ny mahavarinanao ao e? Ny zavatra atao ato be dia be? Ho avy re any nentoa. Tena ohatra ny tady marina ny fandehanany vao naheno fahatsony izy. Ary ny lakoary nampiseto azy teo iny.
Savy malahelo-ndray aman-dreny nefa na zany naty izany dia hitako fa tena masika trop be kosa aloha le patroako hoe izaverana ka dia avina vonana ny olona hiditra anampy anao tena mety ho reny foana fa izany ny toetrany ato asa raha haritra ato azany na tsy Ataony efitrano fatoretsika ato ka ato amin'ity efitrano tsara tarehibe ity ve ie za eto dia ianao etsy mifandrina anankiray etsy na ny atory ato aza verorao fa tsy ampatahotra be ianao ty korolany dia tena mampimiha mihitsy ka inona zao mampatahotra ndry amin'io trano io ndry nefa olo-dehibe fa tsy zazakely tsony sa matahotra maizina fa vadika kely akiny resaka mba afaka tantarahindry ve ny fiainanareo ato amin'ity trano ity ny fiainana iato azo atao hoe milamina ihany da amin'izay to fa efa alina koa ny andro hoe tsika atao variany resaka eto fotsiny mba hoare soava-mandry akia tafandrimandry ndry fa nahoana ary ny tsy mahazo valim-pandaina mahafa-pova ny rova mihitsy a ohatrany hoe ariary ny fandaina rehefa zay apetrako fa inaro ny antony tsy maintsy fantatra ny fanahirana mangena inona koa zany tsy mpatarianazy andro ay azana kosa ny vovoazany lio velany zany dia naozokandro alibe so nalasa ohatramatahotra be azy zany voazonytena tsy milamina mihitsy zany zaiko zany ka rova mivoaza ho a rova mivoaza kia abisina kito edratreratra be zany ry misy voazany ndraiky eo avelanao hoe tsy haiko fa indrika zany voazany izany sady manizavana mihitsy izy zany roe kitserena ve manda ndraiky io sady efa mamana izy zany izaki zany zanakinato zany andao ketony amizay efa alina iny andro e teza foazy ndry tsony aka eny ary afa tsy fazoko tsony ianao ve efa taitry ndry efa elaela ihany ka ndry koa dia mamindranoaka be fa nanahoana aloha iny alina voalohany iny tatao amin'ny vilasetrany isika azo lazaina hoe nafinaritra nefa nampitaitaina ihanyko fa re zanako le nentoanareo iny veke mody alina be ohatrany iny foana mila isan-kalina mihitsy ka omaly iny ary izy mba tsy mitabataba indray fa isaka mamantsy izy dia mivanavana be foana ao tokotany eo zany tena revondre loatra kizy zany tsy mba mihevitra ny fiainana ny aoriana mihitsy marina tsy misy diso ny voalazanao nefa antony ny zanaka ry zareo vavy na firy meditry ny trano dia tsisy olona nabe dia azy mihitsy nefa olona nala fanadinana amin'ity tony ity ve mbola ny mianatra mampalahelo ndraiky raha izanko tena tsy ampy fananarandray aman-dreny mihitsy fa raha manao tao foana le reny mihitsy kiny diso variana manaraka fivoarana loatra ka hatramin'ny zanakavy aza no adino ary ndriky kilasy fahafiry anala baka amin'ity ihany kosa fa manao aky amin'ny firy manomboka ny asa rehetra rehefa atao trano raha ny tokony ho izy zao dia afaka adinydray fa leo ampiko ianao andrano fa mbola tsy dia fantatro daholo tsy nandraraha rehetra atao trano ato
dia tokony fantareo daholo koa ny zavatra tsy azo atao sy ny zavatra fahady ato a. fa ngaky dia tena be da be mihitsy ny zavatra tsy azo atao ato. Ie, tena be da be mihitsy fa sationana izao ny tsy fahazahoana manatona ny brofesan'ny dadatoa hitandry leo amin'ny faritry ny lalatsara io e. fa inona ki mety ho antony? Ny antony aloha dia tsy fantatro mihitsy e. dia ndriko ve izany tsy mba te halala ny zavatra misy ao anatiny ao? Sanany koza tsy mahazo manatona eo mihitsy ko za ndray ve no tonatonana eo. Loza fa farindresaka tetsika andahoingana faniraharaha atao kay mbola be da be mihitsy. Ndao ary fa inona ny antony izany fepetrabe izany? Inona ny antony? Fa maninona ny isaka miresaka momba ny rova dia ohatra matahotahotra te laza zavatra izany. Tena be mystera izany raha zazavavy ka nefa tsy maintsy ho fantatro. Sao dia tsy tsara akory ary ohatra ny ipetrahako ato. Mino angamba fa efa voalazan'ny kala rova daholo ny asa rehetra tokony atao ato an-trano a, dia tsy tiako ny mahita hoe misy zavatra tsy vita. Mazava aminao angamizay? Eny tompoko. Andeha tsena fa tsy maintsy vita daholo ny raharaha rehetra alohan'ny atongavako a. Oay, dia izao ny saika adiniko. Io sakafo ireo alika anankiroa ireo. Ilay alika ireo atokotany ireo. Izay fa lasa? Ahoana ireo fomba ampirimako amin'ity trano lehibe ity amin'izay zaharery no manao azy. Antoko moa tsy misy mpanampy afa-tsy za dia lasa miady rery Izany sakafoko marina. Oay, tena azafady fa tsy hitako nahatongavanao. Salama tompoko. Za anie tsy mila fiarabanao fa ny sakafoko maraina no angatahako teo e. Sa tsy manala teny gasy mba olona inona koa ary tonona laindra mamatoa e. Midorororo mandreraka tsy. Ty ary tompoko ny sakafonao mazotoa. Ary inona koa ary mbola mampianana ny kalaniny ty eto e. Lasa mandefa mampalaiky homana fotsiny. Lasa hoa? Eny tompoko. Ao fa andeha. Za ve ny diso fandraisany olona rehetra ato mihitsy ny ohatrany tsy manaja olona izany daholo e. Teo ny mamany, avy eo koa ny zanany. Marina raha misy fananjanana na dia kely ary na dia atao hoe mpanampy an-trano izany asako ato. Tena tsy maintsy hoe izany daholo fa izany ny toetra ny olona rehefa manam-bola e. Zaho koa variana fotsiny ny raharaha ataoko rehefa be efa nandalo teo daholo reo fahoriana sy fijalia, fa toa tsy mataitra itsony zany fantrana sy tsy fisina fizao mbola etiany mijoro atrany satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany. Na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy Aino efa ato. Za koa tanandakozia foana dia tsy hitako ny nahatongavana teo. Ie, efa ela ny nahatongavako teto ka. Ary indrity tena mazoto mianatra lesona be a. Ka tsy maintsy mianatra fa io ny lova tsara indrindra honiko. Tena marina mihitsy anky izany a. Izay tsy afaka efa tsy fidiny. Fa ianao marina moa izany ny kilasy fahafiry ny janona tamin'ny fianarana. Vao nahazo bebe sekia dia nijanona satria maty dada sy mamanay e. Dia izany ve no antony nanaovandrim-piasa trano? Ie. Tsy maintsy nanao an'ity azy ty satria mba te hisondrotra ny fiainana e. Nasatroka anie dia mbola nianatra e. Saingy le antoka ny fianarako mihitsy ny tsy nisy. Andry mbola tena sambatra be mihitsy misy olona afaka mbola mampianatra andry. Na dia hoe kamboty aza. Ndry sy mantsy. Aleo kamboty sy manana n'izaniza afaka hanampy tamby sy ampianatra toy izay hipetraka amin'itony trano be fahoriana itony. Fa inona mahatonga andry teny izany? Mijaly an'ika zato e. Fa hitandry azy ao fotsiny no hoe miadana fa raha ny tena marina dia izany kamboty mijaly indrindra eto ambonin'ny tany. Izaho koa e.
mba aza vao tsara kifa tsy azoko nitindry tenenina. aleo ary fa ho tantarako andry daholo ny fiainako rehetra tsy aro saina dia efa tato izay mipetraka raha azoko tsara izany dia voateraka izany tsy dia vakamboty aza tapahandry aloha ny teniko e voateraka ho aho tamindry dia efa tato izay no mipetraka niaraka tamin'ireo ray aman-dreniko noho ny mahanadahany any dadatoa dia mifankahazo apobe izy ireo titrany ty tamin'izany mbola tsy lehibe ohatr'izao fa taty aoriana dia nanangan'orina azy dada tamin'izany anefa dia tena sahirana be ry dadatoa ka nampidiry ny dada hiasa ao aminy nataon'ny filoha lefitra mihitsy ary izy tamin'izany fotoana izany teo amin'ny 15 taonako teo nefa dia nandao ahy ireo nahitako masoandro izany hoe dada Sineny izany tsy haiko anefa fa vao maty dada Sineny dia nisisika hitaiza izy mivady reto nintosy dadatoa betsaka ihany koa nefa ireo afaka nitaizana ny havanay fa izy mivady no izany hoe ry zareo izany tena sisika hoe hitaiza tsy arakaraka ny tokony ataony tamin'ireo havanay nefa no zavanitranga fa dia mijaly dia tena nijaly ato za daholo manao ny raha rehetra ato an-trano ohatran'ireny boto kely ireny draiky dia avy dia mipetraka tato izany nareo rehefa voalevana ny ray aman-drenina ka mbola tany amin'izy ireo aloha izany mipetraka izany hoe tsy tato amin'ity tranotery zareo fa volana vitsivitsy aty aoriana dia nangataka tamin'ny fianakaviana izy mivady mba ho ato amin'ity trano ity izay mipetraka ary no dadatoa filoha lefitra atao amin'ny orinasany dada dia tsy maintsy izy ny tantana ny orinasa manontolo dia vakina fotsiny ke volany antony nitezana izy ireo andriva tsy mba hoe nisy fitiavana akory ary mba inona ke nahafaty an'ireo ray aman-dreniny hoe izay angamba no adinonao ny tantara azy teo fonalozam-piarako tiaka izy mivady avy dia teo ny io dia tena maty izay tena mampalahelo be andriva tsy hitako sy azo atao tena mampijaly kely tokoa kiso zareo raha izany satria indri za zany nanao ny raha rehetrarehetra tato amin'ny maraina nefa dia tena valaka be azy vao vitako ilay izy fa tsy azoko dia nahoana no hoe nakapanampy taty aoriana nanomboka tsikatra ny manodidina fa mpijaly ny dadatoa sy niny toa za koa moa lasa ny anay be dia vao mainka ny ombona ian'izy ireo ka nanomboka nanara-maso ny fiainanay izy ireo indrindra moa fa le raha lahany-dady izay izy koa moa tsy mba nahazoazo ny toetra n'izy mivady mihitsy hatramin'izay natao ohatran'ny mety ho vokatra izany dadatoa sy niny toa dia mody nampiadaniny indray ny fidanany akanjo kiraro tantanany rehefa eny an-dalana mody omeny telo mamy rehefa eny mason'olona nefa rehefa atao trano dia biby be raha matahory dia izay koa ngamba no antony nangalan'ny mpanampy hatrany mba ataony olona hoe tena miadana ary zareo ao dia izao hitandrizao ny fiainako tena hitako tena malahelo rova mitantaraniko an'izany fiainana izany rety izy fa tena morotsaka mitava amin'ny masony oarova ahoana tompoko avindry aty ho avy a tompoko asay voninkarakara gote any an-dakozia aloha ilanto eny tompoko tena mahotsany mijery an'ity rovitika ka mboty nefa dia ampijaliany olona ohatr'izao mampalahelo nahita azy rehefa namafany ranomasony teo tena sopatra ny olombelona ka amin'ny fanaovana azy aty tena ty fa ahoanandray ary fa avy mirava mianatra ve ny olona dia efa voakidrakidra sahabo fa nataony kala inona ty indray moa ny zanako
aizako milo isan'andro izy mitaraina foana amin'ny anaovanao azy any am-pianaranareo any fa nanao inona ndry ary tsy azoko mihitsy anie ny antony ivazavazana anahy io ka ndry le nidresaka tamin'ny alexa tamin'ny récréation iny nga tsy fantatry ndry fa miaraka izay sy alexa zany natao ndry so narary fotsiny ny foko nahitanareo nidresaka teo fa ndry aloha tena tsy amelako io maman faizo ie aleo tonga dia tsy atohako amin'ity antsy ity mihitsy alao faty anaraka ny ray aman-dreny any avy ty aty atao velomany tany avy ty aty nentoa Odio aiza olona Odio misaotra anao andriamanitra fa be fitiavana ianao manova be takalazo io ianao fa dia tapaka ny tenda tena aiza ohatra n'izay ve ranga efa lasa korazany kala tsisy ilaivana azy io so matindray mipro Odio ay ve dadafaly mandroso ianao dia androso tokoa moa zany ko no mandroso re manahoana daholo ny fahasaramanareo aty salama daholo izay aty ka ary nareo any ambanivohitra any manao ahoana salama tsara daholo zay fa ny tena natongavako aty anie dia zao e ahoana izay mba mangovangy ny rova fotsiny ka fa ao anga izay ay ve ao izy ka aleo fa atsoky any anefitrano izy tena mialatsiny raha mamelanao rereto tsy maninona fa omian-dalana aloha ianao e saika rahatsiny raha miditra tapoka teo rangaha io rova misy mitady rova avy atoko avindry aty avy aty ndry ataovy misy resaka mivoakany eo e tonga dia tapaka ny tenda azonao ve zany azy irozana mandinidinika matsiravina fotsiny eo ao fa tsy teny atoko dia lasany amin'izay enta ely izy zany eny tokoa retsy ely zay a zahay ve fa tsara efa nisy heritona mahery asako ndriko nary te ohatrany niova be mihitsiko lasa vehivavy lehibe ary mangerina zany resakareo mianakato zany elaela tsy nionako zary teo koatrany variana amin'ny asany ambanivohitra any dia tsy tafantalo mihitsy fa misy zavatra aloha reto iarako aminao rery olivara mety a lasa ho rehefa tsy maninony saika hiera aminao aho hoe azoko hitana mba mitsangatsangana kely ve aloha zany rova izy indrindrako elaela manko izay mianaka no tsy dia nitafatafa intsoniko fony fahavelon'ny ray aman-dreny matsy zay no tsy nitsangatsangana ntsony sa ve tsy mety zany ka rova neka manomana fanadinany tsy tokony mianatra lefosana ve izy amin'izany ka zahay any tsy ela fa miodikodana fotsiny any ivelany any dia mody rehefa avy eo e iny ary fa za dia atao ela loatra na dy zany azako ao fa ezaka aloha zay e tsy ireo any ty nenitoty pipi maso atsiaka janony pi maso ray monja dia mahalaza ny afatra mahalaza fandrahonana matahatra mafy ngamby io nenito fa tsy hitan'izay ataoko omendalana renareo mianaka e dia aza riva be ry rova eny nenitoa Vizany madama irany trano ohatrany aizo efa elabe izay izy ny ataoko teo dia mivona eo foana misy inary rovako ary mbola tsy mody any tamin'izao za koa mbola varina tany an-tsena dia tsy mahalala izay zavatra miseho any iny any rova
ary izakodiraka miaraka amin'ity savy ety izany tadatoa vadiny matamy izany nefa ninona hiaraka amin'ny rova jery ety izy ratsy miramirany endrikery nefa mety tsy le dadatoany io satria izy ara tsy tia dadatoany akory fa izy ary zany molio efa tonga nareo tsy efa miteny aminao ve ah hoe vetivetianana izay dia ho tonga io izy fa nateriko dia tody soso aman-tsara fa mba inona ho ny resakareo tany inona moa no resahana eo fa mba mifampizary elana izy tsy mionana zaiko no mifampizara fiainana io neny to fa manomboka tsembotratsy be mahana amin'ny ataony dia lasa zao maso inona indray ireny zavatra azo ary Andriamanitra teo hanandefasanao mpiaro-dia dia mba tsy naninona fa zao raha lasa eo olona io dia inona ny ataoko e mba mifampizara ny fiainana ty an-tanàna koa mantsy za io e dia za indray no milaza ny mombamomba ny fiainana any ambanivohitra any ny fambolena sy ny fiompiana ny asa sy ny sisy i rova mantsy zaza ty mianoka ny tontolo ambanivohitra dia zany daholo ny resaka mianaka taniko no ve zay fotsiny tsisy akoatr'izay za ihany ny resaka aika fa inona moa zany mahatonga anao iteny an'izany mba manontany fotsiny ndre ary dadafaly fa tsy misy ina tsy akory ka fa ono ahy ity tamin'ny miditra makapi ity zany le zanako ramako izy mihitsy iny iny mandany anarany salama sia efa tena tovolahy be mihitsy ana izy zany ity ary tsy noinony koa marina ny teny lohandray arany mahodiny tena marina raha zao daholo mitoetran'olona dia anahoany ty Madagasikara ty rety manimba zavatra kotoa mandotony jereo le rangahy io raha tsy lasa varim-bariana zany tena miala tsiny rery dadafaly fa sendran'izay zaza maditra tsy maninona ka fa andeha amin'izay nga aloha zany ho andefa so tarataksy borosy aty ka omendalana re ianao dadafaly a dia velomany amin'ny fianakaviana rehetra any an-tanàna any a mandram-piona indray ary dia veloma anko amin'izy telomenadao e ao rehefa ataoko tonga any ny afatra ao e ro natamo olo fiafa hitsikilo ny fiainanao anay natongavako aty aminao teo hoe hijery ny fampizalianao any zanatralahako tena tsy mba manana foantitra intsony ny sasany amin'ny olombelona amin'izao fotoana zao ka aizako efa kamboty kely iny dia mbola hita ho ampijaliana ihany aleo aloha tonga dia ho any amin'ny komisera hitatitra ny vaovaoka mandroso ia za ihany ndray komisera ay dadafaly mandroso anao dia mipetrapetra hipetraka tokoa moa zanyko no ka inona ary ny vaovao nentinao avy any mino mantsy afa misy vaovao matoa ianao tonga ty amiko salasala-potoana ohatr'izao ko azo lazaina hoe tsy misy nefa misy ihany ka aza vao tsara ary dadafaly ny tianao lazaina fa tsy azo koa lozanao anaovanao sary teny ety fotsiny fa misy iny tany amin'ny tramondralahako a dia nanahoana nanahoana tokoa aza tapahanao aloha komisera ny teniko tany aty eo dia zany ve raha nga ty tsy vakina fotsiny ao tany io nitsikilo azy raha zany ataonao zany mino aho fa tsy misy fatan'ireo zany satria mody mitondra ny rovan'ny tsangatsangana ka ay fa napetraka ao ihany ve le kamera kase so dia iny ndray mantsy nadinika efa milamany amin'iny fa
nataoko ambadiky ny vaza ray zay le izy ao ny nametrahako azy mino afa tsy misy atsikaritra mihitsy ny fisian'io kamera io no izy miengitrika haingo-tranoko no fa tena mahay kosa aloha manapaizana namboatra anazy iny ka aizaka fitaovana faran'izay bitika indrindra dia afitahana mitsikilo olona maro. Zany ryseny fivoaran'ny teknôlôjia manamora ny fiainana andavanandro saingy ny sasany amin'izy ireny no entina hanapotehana ny fomba fisaina sy ny kolotsain'ny maro koko. Avadika kely indray aloha ny resaka nanao nama ny dianao tany nisy vokany satria fantatro tamin'ny nandehanako tany fa mijaly rovako. Ahoana ny lazanao fa mijaly izy manodidina azy ireo aza milaza hoe fa tena lasa nakapanapo ny ry zareo oko ka zany eneko misera tsy milaza hoe miada ny rove satria talohan'ny dirako tao amin'izy ireo mantsy dia nahen'olona mifamaly sy mivazavaza no enoko kely nandritra ny 2 minitra aloha zay vao nanapa-kevitra fa hiditra dia gaga fa rehefa niditra tao an-trano dia madame Olivia Riry no hitako tao fa tsy nahita olo-kafa teo avy eo indray dia rehefa natsony rova dia endrika feno orooro no hitako teny amiko no fa na zany aza mbola tsy afaka mitenitsika hoe mijaly izy raha tsy manana porofo mazava raha lany dada ke izy iny tsy nahafoha mihitsy izy fo ny mbola velona dada sy neny fa inona kiny resaka retany rova ohatra ny tena varoarika be mihitsy amin'ny madama teo nga ie migamba zay efa ho adiny ray izy mivezivezy mipempenina teo fa inona ho any antony mahana amin'ny ratsy ataony kizy fa saika alozany ekiny nahazo ahy teo naninona ki saika novonoana izy mianaka tao zara nisy kiny neny toa azy efa nandray antsy mihitsy aminony ihany fa soa ihany fa mbola manin'Andriamanitra afaka mbola miaro sy mitantana dia izao hitandry mbola velona tsara zao dia iza kiny ny sakana madama tsy namono andry ka le dada toanay kiny nandondona dia tena ni dia nidiny tampoka ny tanany za sy miora ihany koa moa samy nalefa ny tany amin'ny efitranonay avy nefa nge dia fa nendrika indray amin'ny miora fotsiny hoe nangalatra ny sipany io ny tena saky ny vehivavy aiza koa zavatra tsy misy dikan'izany ve ki dia saika hamonoana olona amin'izay tena tsatokantsy mihitsy tena Andriamanitra ngekiny na miaina dia izy koa ny tokony haka ny aina fa tsy olombelona tsinitsininy zao dia mahasaha mahavita an'izany aiza moa ny sotezitra kely Andriamanitra atao daholo zao karazana vaotana rehetra zao tsy maintsy ho tsaraina ky mpanao ratsy ary mino fa ho vita ihany ty sedram-piainana mangidy endrika tia ilana oaikiny na ino kidona na ino kiatra zao mbolitraka na isesisesy ameliay azany aty zao efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsotry fa iredareda oporofo izany izao de mpanompo efa vita sedra Fa hoaizy indri mihevitra angandry fa vita ny resakitsika maly iny mbola mitoy fa sao dia mana tena ho afaka moramora za tsy anaiky hatramin'ny farany dia raha tsy anaiky ianao dia anao inona nefa tsy mba tsapanareo ve fa isaky ny anao ratsy amiko nareo dia misy zava-mitranga foana ary toa mba mianatra amin'ny behivavy kala tsy misy fotony ity tsy fantatry indringa fa ato an-tranoko indri zao azafady kely misoratra amin'ray indri sa misoratra amin'ray indri ty hitrano ity tsaroa fa na dia nareo menakafy aza no manjakazaka ato dia mbola zaha ihany aloha ny tompony hatreto ary mbola ho avy ny andro izay hiverena ny fanana ray aman-drenyko lasanareo amiko
fa inona indray zao mifampivazavazatsaory miora efa tenenina foana hoe ampidino volima vavanareo fa tsisy en'olon'le bandy hira mbola manao ihany. Inona koa ny ianareo e? Tsisy idiranao mihitsy ny resaka ato fa lasa mandeha. Aleo nga avy dia andeden'izao ary mbola hiady eo a. Izay tafavoaka taty ihany saika ratsy iny raha nisy kely a. Aleo fanganina ny ty fa sao tara ty indray. Aleo miora ho any rehefa tsy hianatra. Io ohatran'ny olona fantatro ry rangary izany fa tsy dadato ve io nefa tsy izy ihany io ka izy azy efa lasa nodohaliko nefa dia ohatran'ny pozy mihitsy izy izany a. Loza fa tena rofo tia mandinika be tia marina tena tratra eto marina fa alolo hitapify ato anatinatiny aty sao dia manato anaty eo io ka sa koa lozako mandinika olona tsy fantatra eto fa tsy ny lalana moa ny zoroko loza fa tara. Asa raha ho tamana ihany anjary lasa kamo zany asa nefa aiza mifahazo toko taloha fa ity rovy ity ny tena mampalahelo aka aizako isan'andro reo mahazo teny maharary teny maneso so ihany aloha fa matanjatsaina izy efa marary fongamba vodina varavaraborao dia vo efa matymatana andro any ataoko ahoty aleo rangandra manahidina maizinao koa ato izany sady ohatra misy fofona hafahafa izy izany a fa inona ary ny ato hoe hoay to misy sary be da be reto amin'ny rindriny reto iza daholo reto savy namandramoze asa ary farany ambonindry izany ane ka sarin'olona telo mianake lehilahy ray a vadiny angambo eo amin'ny ilana io ary le raha matotra misy tovizana amin'ny rova zany a tena tsy mandiso amin'ny fijeriko fa tena mitovy reto saingy tia amin'ny sary ity somary lehibe kokoa raha azoko tsara zany dia reto ny ray aman-dreniny rova dia rova zany ity zazakely ity ary misy tady daholana izy zany alolo raisina ihany ty voalohany indrindra ity ka so dia mba hasoa dia aleo amin'izay avoaka fa sotra hatreto ka holozana azo. Ahoana tompoko aty ianao ty fa za milelalela fotsiny efa ty tompoko fa ahoana ka azafady lasa sasao reto lambo reto fa ilaiko rapitso nentoa zange mbola andeha hianatra zao e sady fanadinana mihitsy zay androany tsy misy raha raiko eo an'izany ny azy sasa lamba vita ny ilaiko mazava zay fa andeha hivoaka any aloha ataovy misy sasa lamba tsy vitana eo fa masaka indraindray e fa maninona mory ny enitora mba sy nataony lanto aloha androany fa tena tarany ihany enito e ohatra e fa nga ianao mandony karamany tohatra mba mianatra mibaikibaiky akoa ty ataovy tsy vita indray ny ireo e mandra-pahaveriko ahitanao azy kely fa dia mitena aminao azay dia tsy hanao fanadinana indray zany ndry rovako dia avy eo tsy hifindra ovindra eo lambo ireo vo vitako ary nake mahavariana ndry eto so le tokony misy anam-piana ary fa gamo zany ndry tsy mianatra no mahita an'ity sasalamba be ty indray e
raha ny tokony ho izy dia efa tokony ho any am-pianarana kiza nefa nasiany nento mametany reto lambo reto a tsy hitako ny atao nefa izay zo fa nadina andana ky mianatra alefa fitako reto ndana so dia manahirana ny asanao eo an'ereo e mbola anao andreo ihany vindry nefa ndrarahandrery efa tsy maninona ky zany a ndana fa fifanampiana nke fiainana e misaotra ary kia aleo amin'izay ary aloha hianatra so dia tareto indray mazotondry merci mampalahelo ahy mihitsy mijery azy miazakazaka kely tsy te ho tara zao napetsokanao teo ry dadafaly fa misy vavoamahaliana nga misy mihitsy fa mahandro soa anao dia miperapetraha misy vokany ihany ny fametrahanao le mini caméra e fa nanahoana izy tany sefo ka voapirofo fa mijaly rovako satria voagidrakidra lava izy ao an-trano avingy ianao eto e avy dia jereo ty vidéo ty teto izy zao le tovavy mitovy aminy iny no manao teny marary aminy dia eto indray izy avy navonan'ilay zanak'izy roa lahy fa eto amin'ny tianankiray ty io eo zao dia ten'ilay raha matoa mihitsy mivazavaza azy jereo fa na tsipony eny amin'ny tavan'ny rova daholo le lamba be da be dia lasa izy ndray ty fa sahinao ro Olivia dia tena tsy zao mihitsy anefa ny tokony omeno sy nyvadinao tany ambanivohitra fa ity azotran'ny zazana teraka fa aiza marina moa le ramose dia ohatrany tsy tazako eto amin'ny filma mihitsy a le tovilao ihany hitako mivezivezy isan'andro ka hoe manana orinasa any amin'ny faritra hafa any hono izy dia izay ny tsy maha eo azy lavoko no jereo nge dadafaly jereo fa mitoy ihany le orona tsara eny tokoa ako misera mety voazoa mihitsy angambany io ko pre fa inona koa ny savan'izy miana tamin'ny boketra io to vola tena vola reny ko misera eny tokoa jereo fa mandihindihy mihitsy izy da mahita an'le vola tena zaza raha tsy taiza mihitsy tony ka ampiatany diso be loatra mantsy dia zao ny hafaraniko rehefa tsy omeny dia lasa mangalatra dia ataon'izy ireo inona doaly ary reny vola be reny betsaka ne izy teo mazava ho azy fa lany laniny mirendrarendra fotsiny ko zavatra hitako tao amin'le birao reto hoe tena ohatra ny lasa matahotra mihitsy an'izany mieritreritra andreo ka tena marina ako izao mifanontaniana manitika dia aiza le ramoseny to tsy miara mipetraka mivaly aman-janany sa ve efa nisaraka dia mitombona nefa izany satria ohatra ny tsy mitombona ka madama aza miantso azo foana isan-karivako raha hitako amin'ny firezana io dia tsy firezako olona miady izany mihitsy ndreko arina ky mahavariana andreo marina raha misy enina izay antsoantsona tao lanto a fa inona mahavariana andreo ay verove ndreko manaitra ka mila taitairina ianao ka raha zany ngamba ny tompo teo dia tsy haiko tsony izay nahazo anao fa inona ky ndazondriny ro ty ve fa tserovana ny rahako tamin'ny dada sy nena ky ty a jereo ty dada hitandre ty dia ty neny dia ty zazakely ty za fa taiza ina zao ndriany sary iny marina mafy raha tsy ny dia tao amin'le birao a nefa le ao aneka tsy rovitra ty misy rovitra vio dia nakambana tamin'ny skotra ana efatra amin'ny elaka ity a fa inona mahatonga andriany tany an'izany ohatrany hoe efa nisy fotoana nahitako ohatran'iny koa mety ho marina izany satria roa izy ty fa
efa ela ny tsitako ny anankiray ary ny antony mahatonga nitazona nyity sary ity dia nitsingerin''androany nahafatesan'ireo ray aman-dreniko ny fiandohan'ny fahoriako kia navelan'izy ireo rery a dia ampijaliany reto dia volo tsy misy tandroko reto ry maherezaka kia mihina fa tsy mamelanao irery izany ireo ray aman-drenareo masondrova fa tena ohatra mihay zavatra vavy izany a tady androany 30 novambra le dady teo amin'le sary koa 30 novambra dia hosanatry ka dady nahafatesan'ireo olona amin'ny sary ireo le dady eo ambany sary trano lasa miorokototro izany amieritreritra n'izany ka tena tsy tamana atao ka nefa dia avelako hiady rereto verova alolo rangahadriana ihany fa tsy te ihany vizy eo farany losa finako ty mampivazavaza mama eo e fa misinona fa masina hoe maty iza matoka maty ny oran-dadanao a maty mivadiko e maty re olona mivadiko maty dada tsy mino an'izany a zay sisy aza voamaly no nydresaka koa hoe maty ahoana ary manareo koa maty izy ro miora ny antso teo ilay namana iny e mamona izy dia ny anjera tao anatin'izany lavaka izany dia voatototro ny tany andrery dada teo kambody koa zany fa maninona ry anao no nandeha tany e tsy mba nijanona tato an-trano dada azilozanao ahy azilozanao zay efa mahantry lasa mahantry tsika fa iza no mahantry maty dada romanda maty dadantsika ataovy sérieux marina izany tototro ny tano misy tsara kosa izany tsy mila mandevina tsony izany andray romanda za miteniteny foana eo ianao e rainao any iny izy atsony mamelona atsika fa inona ke mampikokokoka andreo olo ireo malingeky ny ramose dada toveky ie tototro ny tany inona mampisetandria amin'izany fa misy ino mahatsiaro ny lasako kia dia malahelo a ohatra reny olona tsy mba izy fahoriana mandrakizay ireny izy mianakavy tamin'ny hafatesany tatasineny andre latsainy ary mbola nanao vava koa ny tofa mandatsaka raha maso amin'ny tsisy dikany ony a zao nefa dia izy mianakavy mihitsy tsy laitra ampiononina rova ahoana ka izay nento aiza mivolako no nataondry nento a tsy misy fantatro izany aiza ho any volako no nataondry ka tsy zarery anie no mipetraka ato amin'ity trano ity fa be da be fa maninona ny zarery no endrika andrianao eo e
ka ianao rirana izao mifaly amin'ny fahavoazanay e. Ary mino aho fa tsy kombakombanao sy kialalanto iny zao. Kialalanto avy aty ndry ao an'izay tompoko. nataonareo aiza ny volako? Mialatsiana madama fa tsy misy fantatra momba an'izany. Rehefa tsy ndry zany a dia ianao ry kiala totombitany ity a. Vola tsy manana tongotra fa tsy maintsy tanana ny naka azy tao. aiza manendrikendrika ianao nenitoa zanako koa ny mbola ato e fa maninona moa izay roa vavy ihany no teneninao? Ny zanako indray zany lazay ndry fampangalatra ary matoko ty amin'io avy aty aty matoko ty a. Maty any antoa aiza ritinao vo Oka izy madama, oka re izy. Hey, aza misy mihetsika polisy. Reo zareo dia eto any nangalatra ny volako. Brigadia, tonga sirizy ny tanan'ilay vehivavy. Fa atao amin'ny tanako indray sy narotsy nefa izy roa vavana izany e. Reo no nangalatra. Sady mpangalatra ianao madama amin'ny mpamon'olona. Ndao fa maika anampisany zanako any am-ponjy ianao e. Fa nataonareo inona any ny zanako e? Izy ireo madama ny nangalatra ny volanao fa tsy izy roa vavy a. Ny vadinao moa dia iny efa nalevin'Andriamanitra iny ka tsy hita ho samborina tsony. fa misy inona e? Inona no mahatonga azy ireo samborina komisera azafady? Izy ireo anaka ny namono ny ray aman-dreninao a. Io re olona fa io re olona fatorana mba hampilo komisera. Io zalahy, firy zareo no mikosikosika azy a. Sasany mikosoka ny tanany, ny sasany mikosoka ny tongony. Iny kosaka, iny fa nahatsiaro kosaka. Iny fa nahatsiaro e. Fa aiza zany? Tiloky ny rano risotro ia. Fa ahoana izao hoe inona mitrangato hatrany fa tsisy azoko mihitsy ny Aleo ary fa ho tantaraina ianao atsakany sy andavany ny zava-nisy rehetrarehetra. Voahita ny dadatoanareo fa miamitombo ihany ny fanananareo dia velona tao anatiny fitsiriritana. Hany ka nahavita navamin-doza mihitsy izy tamin'izany fotoana izany tamin'ny famonoana ny ray aman-dreninao. tena tsisy azoko, tena tsy azoko. Dada sy neny ane ka maty tao anaty accident ka hoe novonoany dada toa ahoana azy e. Efa voasambotra koa ny garagista nanampy tamin'ny famonoana ny ray aman-dreninao e. Raha azoko tsara zany dia nahamboariny ny loziny fa tsy tokony isy. Eny tokoa anaka nefa avy eo dia nisy nafantatra izany zavatra izany ka novonoany tsirairay daholo ilay olona nafantatra ny tsy ambaratelo ny rehetrarehetra. Ndray kosa io. Ary izay zany ny anton'ireo sary amin'ny rindrina ro olona vonoany daholo. Fa aiza zany ry lanto? Atsy amin'ilay borosy azo idirana azy. Fangandry efa niditra tao. Tsy faniniko fa mivoa azy ilay varavaranako. Ry zalahy jereny zany e. Tena sopatra ny olombelona ka vitany hatramin'ny famonoan'olona noho ny fitiavan-karena. Dia inona komisera ny tao a? Loza fa tena tolapaty. Tolapaty be da be ny tao. Le tao anaty baoritra ve? Ie. Lasa mamparikoriko ahy mihitsy izany fiainako izany a. Jereo ihany aloha iny lafy tsarany a. Vita izay ny sedram-pianandry. Vita marina izay ny sedram-pianako e. Sedram-pianana izay tena mangity nefa nahafantarako lalam-pianana maro. Izao izy efa mianaka dia mizaka ny vokatry ny fampijaliana ahy. Dia hoaizaka izy andry nipetraka. Tsy maintsy ato amin'ny vila sedra koa aky nipetraka satria ny olona vita sedra ihany no afaka mipetraka ato. Dia zaho koa ve zany mba afaka miaraka mipetraka amindry ato? Ie, satria koa efa vita sedra mitovy amiko lany dia hiaraka makivaky ny sedram-piainana ato izany sika roa e. Miaraka makivaky sedram-piainantsika sandry. Efa nandalo teo daholo
reo fahorina sy fijali fa totsy mataitra itsony zany fantrana sy tsy fisina fizao mbola etiany mijoro atrany satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izao na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka natolotsy ny ekipa ny radio aja ho anao teo sedra mpiainana nosoratany rakotiny aina rotsty ireo onany aina ny tantara yanitra tina vointso nadia justin erilala ary riri nandray fisinana fitosa erilala Rofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra lasa nandao ihany ko ireo olo nakakiny fo misorina tamiko avokozay kely mba fananako isambole tiany mijoro atrany satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy ameliay azany aty izao efa zatra ny afony finoko tsy ho faty trony fa iredareda oporo fo izany fizao de mpanompo efa vita sedra na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesise